Apokalipsy toko faharoa nde irahantsika mamaky a ny andiny ny fahaefatra sy ny fahafito a amin'izany epistily soratan'ny tompo a ho an'ny fiangonana atao a Efesosy a izany andiny fahaefatra sy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Fahafito, zay manantsofina aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, zay maharesy dia avelako hinana ny avy amin'ny hazonainy zay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Amen. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Zay no afatra ho antsika fiangonana ry havanao amin'izao maraina izao. Verena amin'ny fitiavanao voalohany. Verena amin'ny fitiavanao voalohany. Mety mizara roa ihany ny fandraisan'ny fiangonana izany. Lefa tian'i Jesosy tamin'izany fitiavana voalohany zany, tamin'izany premier amour zany, dia tena faly misaotra Jesosy ny amin'ny fanairana fa za tokoa le efa tianao tamin'ny fitiavana voalohany. Misaotra ny fanairana. Dia le karazan'olona faharoa indray a tsy mbola mahafantatra le fitiavana voalohany izy. Dia zay verena amin'ny fitiavanao voalohany. Dia mety hiteny izy zao anakapo hoe dia ahoana zany pastera ty vadiko ty. Zay le izy concrètement ka, concrètement. Fa le afatra ry havanao. Verena amin'ny fitiavanao voalohany. Dia le fitiavana an Jesosy. Ary raha mbola tsy fantatrao zany fitiavana voalohany zany, angatao aminy zany fitiavana voalohany zany. Fa tsy m'existe zany fitiavana an Jesosy zany raha tsy hoe fitiavana azy amin'izany hoe firehetana, firedaretana, zany hoe fitiavana voalohany izany. Sady modely tsara no ohatra ratsy ny fiangonana atao Efesosy, satria tenenin' Jesosy izy eto amin'ny bokin'ny Apokalipsy eto hoe mananteny aminao aho satria niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Zany hoe tompo dia vavolombelona fa nanana zany fitiavana voalohany zany ny fiangonana atao Efesosy, saingy efapolo taona taty aoriana dia nialana izany. Dia nge jerentsika vetivety ara hoe toinona zany hoe fitiavana voalohany ny tiavan'ny fiangonana atao Efesosy an Jesosy izany ry havana. Sokavantsika amin'ny baibolitsika eo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 7:10. Dia amora azy misy section somary lava, eny tsy dia lava maka izy io hoe ampatsahivana antsika zany hoe fitiavana voalohany izany. Ndao erahantsika mamaky miadana amin'izay tonga dia takatsika le fitiavana voalohany asan'ny apôstôly 7:10 valo ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahiana, dia niady hevitra 3 volana ka nampanaika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny ratsy izany fampianarana izany toy imason'ny olona maro, dia niala tamin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra ny tokana, dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianarany Tirano. Ary naharitra 2 taona garangidina izany ka dia nandre ny tenin'ny tompo izay rehetra nonona tany Azia, na Jiosy na Jentilisa. Ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nentina atao amin'ny marary, dia sitrana ny aretina ary nivoaka ny fanahy ratsy. Ary nisy jiosy sasany piririo mamoaka fanahy ratsy
izay niny nanonona ny anaran'i Jesosy tompoko teo amboniny manana fanahy ratsy ka nanao hoe mampianina anareo amin'i Jesosy izay torian'i Paoly aho. Ary nisy 7 mirahalahy zanak'Iskeva Jiosy lohan'ny mpisorona izay nanao izany. Ary ny fanahy ratsy namalika nanao taminy hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly fa mba isa kosa moa ianareo. Ary ny lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niantsampotra tamin'ireo ary nahery ka naharesy azy roa lahy dia nandositra niaraka tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra. Ary fantatry ny Jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy izany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy tompo. Ary maro izay nina dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo amason'ny olona rehetra. Ary noho ny voatotaly ny tokombidiny dia hita fa vola fotsy 5 alina izany. Fatratra toy izany no fandrosin'ny tenin'Andriamanitra sy ny hery. Ahoana ny sehon'ny fitiavana voalohany ho an'i Jesosy ry havana? To Efesosy. Ny seho le fitiavana voalohany rehefa hoe naheno ny tenin'Andriamanitra na ny Jiosy na ny Grika, ary natao hoe naheno ny tenin'Andriamanitra tena hoe nianatra ny tenin'Andriamanitra. Misy antokon'olona eto antsonina hoe mpianatra izay nanaraka amin'ny fampianaran'ny apôstôly 2 taona garangidina isan'andro tao amina sekoly antsona hoe sekolon'ny Tirano, karazana lycée Tirano ny tompony. Dia nianatra isan'andro ary mianatra dia misaina, mianatra dia misaina dia mankato. Be dia be no mianatra fa tsy misaina, ary be dia be no mianatra sy misaina fa tsy mankato. Tsy iainan'izany fitiavana voalohany izany ianao ry havana. Dia ireo koa izany nahita ny fahagagana nataon'ny apôstôly Paoly, nahita ny afitsoko ny ireo olona nanana fanahy maloto izay niantsampotra ka nasika tamin'ilay lehilahy anankiroa mpamoaka démoni nefa tsy fantatra akory hoe izy ireo, tsy avy amin'i Jesosy akory izy ireo. Devoly moa dia niteny hoe fantatray Jesosy, fantatray Paoly, ary atahoranay reo fa nareo tsy fantatray, tsy atahoranay nareo. Dia niantsampotra le démoniaka dia namono ka nahery tamin'izy ireo lahy milaza azy hoe mpamoaka devoly. Nahita n'izany fahagagana izany ny olona ry havana tao anatina contexte fianarana tenin'Andriamanitra, tao anatina contexte fandroahana ny asan'ny démoni, dia hoe raiky tahotra ny olona ka nankalaza ny anaran'ny tompo ary nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Zay ny nendohan'ilay fifohazam-panahy. Ary dia vokatry'ilay fifohazam-panahy dia ozy izy ny 9:20. Ary maro izay nino dia tonga ka niaika sy nilaza ny asa. Maro izay nino ny tenin'Andriamanitra zany, tonga ka niaiky teo ampabe-maso teo sy nilaza ny asany. Sokajin'olona roa reo ry havana. Le jentilisa vao nandray an'i Jesosy dia milaza koa izy za tao taloha milaza ampabe-maso tsy menatra izy hoe ay fe inona ohatran'izao hoe lasako zany fa inoko zany. Fa amin'ilay sokajin'olona izay hoe niaiky sy nilaza ampabe-maso ny asany, misy an'ilay mpianatra efa mba nanam-pinoana ihany koa ry havana dia milaza ampabe-maso, miaiky ampabe-maso. Tsy matahotra izy zange mba ohatran'izao ny positionko am-piangonana zange efa mpianatra tena ho afa-baraka raha fantatra niaiky izy ry havana teo mbany fitarihan'ny fanamasina sy fiasan'ilay fanamasina tamin'ny teny dia niaiky izy ary nilaza zavatra ratsy fanaony. Ary dia hoe eo amin'ny 9:20, ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra. Ary noho ny voatotaly ny tokombidiny dia hita fa vola fotsy 5 alina izany. Mariky le fitiavana voalohany, mariky le fampanjakana an'i Jesosy ao amin'ny fiainany ry havana. Reto mpanao ody reto dia nandoro le boky fanaovana ody. Mpandinika sasa moa dia loatra amina $1,000,000 mihitsy totalin'ireo boky ireo. Ny olona tian'i Jesosy amin'ny fitiavana voalohany dia manaiky manao sakrifisy ho azy ry havana, manaiky manao sakrifisy ho azy. Zany ny olona tia amin'ny fitiavana voalohany. Tsy manome ho an'i Jesosy izy
fa manome manao sakrifisy ho an' Jesosy. Zany toetra n'ity fiangonana ity hitan'i Jesosy ry havana 4 taona talohan'ity apokalypsy ity. Apokalypsy ny soratana vers 95 après Jésus-Christ, zany hoe 4 taona talohan'izay zany zao zavatra nitranga. De 4 taona lasa ny anangatsika niala tamin'izany reto a Efesiana ireny. Teny aminao ny tompo hoe, teny aminao ny tompo, miverena aminy. Zay ny loha hevitrevitsika miteny anao manokana izy androany, miverena amin'ny fitiavanao a voalohany, miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Ngamba tsy mila zavaina ry havana amin'ny fiangonana, zany hoe fitiavana voalohany zany. Tsy mila zavaina zany hoe premier amour zany. Tena mamy zany premier amour zany, tena mamy fiarahana. Mandeha angana loatra le fotoana iarahana, tsy mifakafoy, zany le premier amour havanao. Zay resaka eo mamy daholo, suspendu am'le lèvre le olo tinenao inona indray ny ola zay ny amiko zao mamy. De rehefa isaraka de hoe rovina indray zao vao mifakahita, rovina ela loatra zany, za tsy manaiky, zany le premier amour havana. Satry foana ampiaraka, satry foana ampiaraka. Sasana azy aty am-piangonana mampiaraka zay, hainareo tsara io. Ozy izy le mpanomponan'Andriamanitra nampianatra anay to amin'ny école des disciples. Fiangonanao raha te hiverina amin'ny fitiavana voalohany, te hiverina amin'ny premier amour-nao anao, menara mampiaraka amin'ny Jesosy. Zay ny famarinana voalohany teo, menara mampiaraka amin'ny Jesosy. Fa Jesosy aza hoe feranao amin'ny lahady maraina ihany ka hatramin'ny 12, du lundi au dimanche. Raha tianao iova ny finoanao, iova ny fiainanao, ary mba hiainana zany hoe fitiavana voalohany zany ianao, menara mampiaraka amin'ny Jesosy, de iravo fifandraisanao aminy, ary hitanao ny amamy zany hoe fitiavana voalohany izany. Zay ny famarinana voalohany, fiangonanao menara mampiaraka amin'ny Jesosy. Mazava be zany. Na tsy hanokatra dictionnaire sy efitenenao rehefa hoe Jesosy ampianaro ampiaraka aminao, ho hitanao zany amamin'ny fitiavana voalohany zany havana. Zay zany le fitiavana voalohany, mazava be zay. Fa ny problema zany de zao, niteny Jesosy amin'ny alalan'ny apôstôly Jaona amin'ny apokalypsy hoe, teneno Efesosy fa manana teny aminao fa ianao de niala tamin'ny fitiavanao voalohany. Le fanontaniana ho jerentsika ry havana zany de zao hoe, fa ahoana mahatonga ny olona zay fa nanana le fitiavana voalohany zany, fa ahoana mahatonga ny olona hiala amin'ny fitiavana voalohany. Raha ty fitiavana voalohany ty raha le expression amin'ny apokalypsy no ahitana azy, fa efa tena hoe fampianaran'i Jesosy izy ty ry havana. Jerentsika nge ny Marka 12 Marka 12. Raha nantaniny ny mpanorandalàna anankiray Jesosy hoe, fa inona moa no didy voalohany amin'ireo didy rehetra ireo, c'est Misa 623. Inona ny didy voalohany? Marka 12, 29 sy 30. Ndenge raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly hoe, voalohany dia izao: mihainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiava namanao tahaka ny tenanao.
ro zany a no didy lehibe indrindra ka rehefa miteny ry havana jesosy hoe tiavany jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra rehefa miteny izany izy de hoe tiavany jehovah andriamanitra ao amin'ny fitiavana voalohany ary de hoe ary tiava namanao a tahaka ny tenanao inona manimba an'le fitiavana voalohany a inona mampiala amin'le fitiavana voalohany a ny tenanao ny tenako le izao le moi le je ry havanao teny ny soratra masina hoe tiavany jehovah andriamanitra ao tiavany namanao farany tiavany tenanao tsy tianao jehovah andriamanitra tsy tianao ny namanao tianao ny tenanao ozy izy tsika tamin'le fahamarinana voalohany hoe aokanao ompiny ho fiangonana mampiaraka an' jesosy fahamarinana manaraka dia zao hoe aza ampirafesina amin'le zao amin'le moanao jesosy aza ampirafesina amin'le moanao a ale amin'le fizahozahoanao jesosy ry havanao fa io fizahozahoana io fizahozahoanao io manimba ny fitiavanao voalohany aza ampirafesina amin'le fizahozahoana jesosy ry havana rehefa tena fakaty ohatran'le ohatra nalaitsika amin'ny maha-olombelona teo ry havana ny olona anankiroa rehefa tena hoe fakaty ohatran'izany tena hoe enao mihitsy a ary manamarina ianao a tsy misy tsonony hoe za sy anao fa tena le mpifakaty amin'izany hoe fitiavana voalohany zany asa raha voatonony moa le hoe isika fa tsy mahatsiaro hoe za sy anao fa tena hoe tena iray mahatsiaro hoe tena fana iray ary zay mihitsy koa ry havana no mitranga rehefa tena hoe manana fitiavana voalohany ho an'i jesosy ianao tena mahatsiaro eny fo iray aminy fana iray aminy ary marina rahabaky teny aminao le tsy injerintsika hoe tsy zahatsony no velona fa kristy no velona atao anaty rehefa manana le fitiavana voalohany ianao ry havanao fa zao rehefa tsy jesosy tsony no ivo ny fiainanao fa ny santo ny fiainanao ianao ny santo ny fiainako zaho manimba le fitiavana voalohany zary havanao manimba le fitiavana voalohany ary de hoe simba tanteraka na mia simba de avo simba tanteraka le fiombonam-po le fiombonam-panahy amin'i jesosy satria ianao ny centre du monde ianao ny centre ny fiainanao ary tsy fifaliana ho anao tsony le hoe le fionana amin'i jesosy le fitombavaka le fiainona teny le culte de famille tsisy fifaliana aminao zany e tsy raisinao privilège tsony zany hoe ianao sy ankonanao hiara-mivavaka satria simba le fiombonana amin'i jesosy ry havanao ary ny olona am'izao tsy mienizana izy ary zany mbola hitenenany fanahy ny fiangonana androany amin'ny apokalypsy toko 4:7 hoe zay manatsofina aoka izy iaino zay lazai ny fanahy amin'ny fiangonana aza manampitsofina ianao ry havanao mba eno zay lazai ny fanahy aminao hoe io fizahazahoanao io manimba fitiavanao voalohany any jesosy ry havanao manimba fitiavanao voalohany an' jesosy ary rehefa tsy jesosy tsony ny santo ny fiainanao normal be fotoananao dia ho anao san'izay mahafinaritra tsy manam-potoana intsony ianao ho an'i jesosy ry havana normal be zany aiza moa ny tsy angatsika le fitiavana rehefa tsy tafoana amin'ntsony ianao rehefa tsy mifakazatra amin'ny rehefa tsy mifanerasera simba le fiombonana e makamonao le fitombavaka e ka tsy miona amin'ntsony ianao tsy manam-potoana ntsony ianao misy fitenenandro zareo vazaha zay hoe quand on ne se parle pas fotoana maritra zany quand on ne se parle pas on finit par ne plus rien avoir à se dire rehefa
camion amin' Jesosy ianao pli vava fotsiny le vavaka indray tsy mahasokatra vava koa renao ry havanao zay le vokatry le fisahosahoana ry havanao ianao no ataonao hoe centre du monde ary mba hitombonao amin'le fisahosahoana satria ny volany maolona ny vola mahalehilahy centre ny fiainanao koa dia mikisaka any amin'ny vola ry havana kisaka any amin'ny vola tena ny zavatra mitranga vola 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 dia ny fiainanao arena miampy arena fa tsy fahasoavana miampy fahasoavana ny fiainanao tomobile miampy tomobile skotera miampy skotera fa tsy fahasoavana miampy fahasoavana satria Jesosy no loharan'ny fahasoavana ry havana ary rehefa ataonao ankilabao izy azonao zao tontolo zao nefa sanatren'izany very ny fananao matiantoka ianao ary rehefa mba tenen'ny fanahy tahaka izao hoe verena ny fitiavanao voalohany verena amin'i Jesosy fanahy no miteny an'izany aminao androany dia mbola ozy ianao tahaka le mpanan-karena tao amin'ny Luka toko 12 hoe za pastera za ry fanahy tena hoe manana fananana be tsy hitako izay mampahory aloha karakara fananana aloha akafian'ny fananako na hoe za mbola tsy manana fananana be fa andraso aloha pastera fa matanorana mivady dia mbola vao miary zay zao ry havanao teny aminao ny tombo hoe manimba ny fitiavanao voalohany mampiala anao amin'izany fitiavanao voalohany zany io fizahazahoanao io fitiavanao vola io vola ataonao centre ny fiainanao zay ny fahamarinana faharoa fahamarinana fahatelo dia hoe ho anao zay nanapa-kevitra androany amin'ny fomba tsotra sy mazava fa hoe hatramin'ny farafofona ianao dia ampiaraka amin'i Jesosy amin'izay ianao isan'andro ho anao zay nanapa-kevitra hoe eny ary tsy ampirafy ianao amin'le fizahozahoaniko intsony a Jesosy fahamarinana fahatelo dia hoe aza pirafesina amin'izao tontolo izao Jesosy aza pirafesina amin'izao tontolo izao Jesosy jerentsika ny Jakoba 4:4 Jakoba 4:4 ny anaran'i Jesosy ry mpisintaka mijangajanga tsy fantatra rova fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavalin'Andriamanitra tsy fantatra rova fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao ny finamanana amin'izao tontolo izao hitantsika manko le hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao tiavany namanao tiavany tenanao fa simba le fitiavana dia lasa fitiavany teny le fitiavana namana lasa fitiavana n'izao tontolo izao dia manimba an'le fitiavana voalohany fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao tady de kely haitsika indray zany zao haitsika Matthieu 4:4 zao indray haitsika Jakoba 4:4 fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao fandrafiana an'Andriamanitra dia mazava ho azy fa manimba mampiala amin'le fitiavana voalohany fandrafiana an'Andriamanitra hitanareo ngambo ty soratra nataon'ny pastera Amif lohan'ny FJKM ty aza publication photo sy filazantsara izy ty raha tsy diso dia manoratry président Ami hoe mihamangatsika ny fitiavan'ny olona ny Jesosy rehefa revo amin'ny rendrarendra n'izao tontolo izao izy mihamangatsika ny fitiavan'ny olona ny Jesosy rehefa revo
ami'rendrarendra n'izao tontolo izao izy reraka mamonjy tranon-danonana ny sabotsy alina ohatra reraka mamonjy tranon-danonana sabotsy alina ohatra dia tsy mahafo hivavaka ny alahady variana mijery tele dia tsy manam-potoana hivavahana sy hamakiana baiboly intsony efa fantatsika ange zany ry havana fa manao teny averina amintsika fiangonana ny fanahy amin'izao marain'izao fandrafinan'Andriamanitra zany hoe fisakaizana amin'ny rendrarendra n'izao tontolo izao zany hoe fisakaizana amin'ny tele sy ny tahaka izany ry havana ary dia manimba le fiombonana manimba le hoe communion amin'ny Jesosy ry havana ary le karazan'olona ohatran'izao raha tafangona azy izy ny lahady satria teren'ny ray aman-dreny na ohatran'izany tonga eto izy miady amin'ny torimaso tsy aloha natory tany an-trano tonga eto izy kambe izy miheny toriteny lavabe ohatran'izao dia loza amin'ny lalosoa isoa ihany fa eo amin'ny telefona ry havanao aza mampirafy an Jesosy amin'izao tontolo izao totika aminareo izy teke manokana tao mivotosy filazantsara tao amin'ny internet tao ihany nahitana hoe soratry ny filohan'ny STK Foibe vo tamin'ny herinandro teo zany président ny STK Foibe zany nanoratra ny STK FJKM ozy izy ny STK FJKM dia mandray noty rehefa hoe miainy toriteny mandray noty mahafinaritra ange mainao zany mahafinaritra ny fitaizana FJKM zany ry havana zay ry STK zany fantatro fa misy mandray noty moa aminareo reo fantatro mihitsy fa misy mandray noty dia rehefa latsinainy tonga any amiko izy tsy azoko tsara ty miteny amin'ny paster ty fa ahoana ary ny STK FJKM ozy izy dia hoe olona miaina mitandrina sy miaina tenin'Andriamanitra anankiray isanandro zany ny sakaizan'i Jesosy zany ry havanao zany ny olona mampiaraka amin'i Jesosy zany ry havanao ary zany ny olona miady amin'izany hoe fampirafesana an' Jesosy amin'izao tontolo izao zany venao na tsy STK ry havana zany venao hoe dodina Jesosy ry havanao ny amin'ny iverenanao amin'ny fitiavanao azy amin'ny fitiavana voalohany izy amin'izao marain'izao fa be loatra ny olona mitony tena ho mpianana ohatran'ireo mpianatra tany Efesosy 7 taona lasa zay mitony tena ho mpianana nefa tsy nafantatra an'izany fitiavana voalohany zany ary maro loatra ny olona misarotra ny anarana kristianina zay hoe tsy manana fiombonana amin'i Jesosy fa manao zavatra goavana ho an'i Jesosy ry havana tsy miandry anao hanao zavatra goavana ho azy fa miandry anao izy hanao zavatra miaraka aminy zavatra kely zavatra lehibe fa miaraka aminy so dia anao le teraina fa mahavita zavatra be ho an'i Jesosy ho an'ny fiangonana fa fantatra hoe tsy manao zavatra miaraka amin'i Jesosy satria tsy manana le fitiavana voalohany firena ry havanao amin'ny fitiavana voalohany an'i Jesosy ary atao mpamaranana dia miverina ako amin'ity hoe fisakaizana amin'izao tontolo izao mampandiny tena anao ny tompo ny amin'ny asanao satria isika mbola eto amin'izao tontolo izao ary eto amin'izao tontolo izao anaovantsika ny asa amandrara ny antom-pivelomantsika ry havanao mampanontany anao ny tompo ny fanahy no miteny amintsika fiangonana hoe amin'ny fanatanteranao ny asanao ry havanao ny asanao eto amin'izao tontolo izao so dia ahitana fomba n'izao tontolo izao amin'ny fanatanteranao ny asanao ahitana ozika ahitana kolokolo sy ny tahaka izany manimba ny fitiavanao voalohany ho an'i Jesosy zany manimba ninina fanamarina tenanao ry havanao ary miresaka asa ihantsika izao fanahy no miteny amintsika fiangonana manahoana ny asanao sanatriny izany ary eno tsara
ny asanao sao dia mahatonga anao hampandevitra an' jesosy ry havana. Ny asanao sao dia mahatonga anao hampandevitra an' jesosy. Raha lasaina amin'ny teny hafa zany dia zao, eo ny asanao. Fa andao atao hoe araba soa araba tsara, mahazo promotion ianao. Sao dia ianao le hiteny amin'ny pastera, eto ambavaka pastera, fa nahazo promotion be any am-piasana, fa za kosa tsy ho hitanao aty am-piangonana ntsony aloha noho zany andraikitro zany. Manimba ny fitiavanao voalohany zany. Manimba ny fitiavanao voalohany zany ry havana. Capable ave zany ianao hiteny hoe Jesosy misaotra anao ny amin'ny promotion io, fa raisiko fakapanahy io, fa efa nampianarinao ihany amin'izao karamako zao amelomako ny vadiko, amelomako ny zanako, tsy jamais zay anakarena, fa ampivelomanay io, fa arovy amin'ny fakapanahy ho lasa zaosao zao, nefa hoe anambany anao. Hanimba fitiavako voalohany ho anao zany. Hanimba fitiavako voalohany. Fa na no miteny an'izany amintsika fiangonana ry havanao. Ary mbola anterina ianao izay mbola mifikitra sady manaja ro fomban-drazana malagasy, fandraika amin'ny fahafatesana, fandraika amin'ny fanimpotsampy. Ninina sincérité anao, ninina fanamarinanao, ninina ny fiarovanao ny sotoavina malagasy. Manimba ny fitiavanao voalohany. Manimba ny fitiavanao voalohany an' Jesosy zany ry havanao. Nefa nisy efa hoe dodona miandry anao hiverina amin'izany fitiavana voalohany zany. Zao ny teny farany, zao ny tenin' Jesosy tamin'ny fiangonana tao Efesosy: mibeba ianao, mibeba ianao, tsaroviny nisy anao talohan'izay nalavonao, tsaroviny nisy anao talohan'izay nalavonao. Ary miteny antsika an'izany tompo an'io, mibeba ianao, mety ao anaty fahalavona ianao, tsy zany ny problema, mibeba ianao. Ny teny mena antsika ry havana ao amin'ny Obolana 24:16, teny omena antsika: Obolana 24:16 tapany voalohany. Obolana 24:16 tapany voalohany. Ny anaran'i Jesosy: fa potraka impito ny marina nefa tafarina ihany. Potraka impito na lavo impito ny marina nefa tafarina ihany. Ianao zay te hiverina amin'ny fitiavana voalohanao ho an'i Jesosy ry havana. Hitan'i Jesosy io fampotranao io, hitan'i Jesosy io fahalavonao io. Ary talohanao efa hitany fahalavon'i Davida, fa tafarina Davida ry havanao. Talohanao hitany fampotrahany Petera, fa tafarin'ny Petera ry havanao. Miteny aminao izy, miteny aminao izy: potraka impito ianao, fa marina ianao, te hiverina amin'ny fitiavanao voalohany ho ahy ianao. Za no anarina, za no anarina anao. Mibeba ry havanao, mibeba. Fa ny tombo fonina andray anao, ary ho anao mibeba anao, mba tsy ho alainy ny fanaovanjirinao. Hoy izy amin'ny Apokalipsy 4:2, mba tsy ho alainy ny fanaovanjirinao. Ianao fahazavana, ianao fanasiny tany. Raha alainy ny fanaovanjirinao, inona ny antom-pisinao? Fizahazaonao sy ny volanao. Tsy manana antom-pisina ntsony ianao, tsy manana utilité ho an'ny fiangonana, tsy manana utilité ho an'izao tontolo izao ianao ry havanao. Rehefa alain'i Jesosy fanaovanjirinao, fa miandry anao izy hibebaka, miandry anao izy hibebaka. Dia hiaina n'izany fitiavana voalohany zany ianao, hiaina zany fitiavana voalohany zany ianao ry havanao. Ary rehefa miaina zany fitiavana voalohany zany, ary izay miaina zany fitiavana voalohany zany ihany, izay miaina zany fitiavana voalohany zany ihany, reo ihany ry havanao, rahatr'izay no hinana ny avy eo amin'ilay azonaina izay eo amin'ny centre ny paradisan'Andriamanitra, izay ty azy amin'ny fitiavana voalohany ihany, no avelany hinana ny avy eo amin'ny azonaina izay eo amin'ny centre ny paradisan'Andriamanitra. Ry havanao, dao hifanome rendez-vous eo amin'ny azonaina sy eo foan'ny paradisan'Andriamanitra rahatr'izay. Ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo.
amen.